Farany eny manolotra ho anao. Ilay tantara mitondraina ny lohateny hoe Afadoza. Afadoza? Ireto avy ranomena ny tantara. Tojo Rabesan-dratana no mikajy. Ny Rina Lalao-Estera no sahaza. Fitahina Fehizoro no toky. Valerira Zanazatovo no Kalina. Sinjo Mampionina no Ritsy. Iary Lalan'i Kristy no Mampivelona. Fa hono ary Kalina. Iza indray moa iny lehilahy hitako niaraka taminao teo iny? Fa lehilahy iza kosa ny teneninao izany, fa maninona zao raha tsy mba mifanendrikendrika ohatr'izany? Aza mody faneo e. Sao de verina foapoka ary ka tsy ahita ny ataonareo teo? Fa izy izany e? Iza mahalala an'iny fa Zara zao manontany anao hoe izy ny bandy iny. Toky a! Anarany fotsiny anaranao hoe toky fa tsy mba matoky olona akory. Efa hoe tsy nisy olona niaraka tamiko izany teo fa masona mihitsy ngamba ny efa poaka. De izany ndray zany lazainao fa mamorona? Ianao mihitsy ny mamorona fa ngamba ianao mahana amin'izay ataonao any. Ary aza mifanendrikendrika? Nga ianao efa nahitana niaraka tamina vehivavy akoatranao? Ka aza manendrikendrika koa re? Zany hoe tsy manendrikendrika anao fa masoko ny mahita fa tsy hoe olona ny tantara tamiko e. Raha tsy nahita de mety marina ny anao hoe tena nendrikendrika tokoa ianao. Mety olona mitovy amiko ngamba izany hitanao izany ka. Tsika ve efa mivady de za de anisaketsaka ny tokantranontsika? Vady ahoana moa? Nga efa nisy nangataka anao tany amin'ny ray aman-dreninao teo? Tsajara eny efa impiry mangataka hoe ndao amin'izay mba sy nadingana fa lavinao foana. Tsy haiko e. Mbola tianao fiainana tokoa nga ianao ko? Ny toko koa zany. Misy fotoana reny zavatra rehetra. Sady mbola manangona aloha zao fa aza mamaika amin'izany e. Dia ahoana zany le fomba fitenin'ny Ntaolo hoe velezony vy de mafana? Fa tsy hainao ko nga le fomba fitenin'ny Ntaolo hoe izay maharitra vadina andrina? De hiaritra eto foana de ho antitra eto amin'ny farany. Ka zay tia mahandry e. So de manantena tsy misy ary ny sarotra e. Sady hiandrana mipato-bevoka ho teraka. Aza ilanao vanina ary toky a. Zany hoe tsy mila vaniny fa mba te hafantatra ny marina fotsiny. Iza le olona niaraka taminao iny? De inona anao izy? Fa ny anareo zany rehefa miaraka eny an-dalana ny olona de eritreretinao rehefa hoe mpitsipa. Za zany tsy mba afaka miaraka hoe miresaka amin'ny namako mihitsiny. Hitanao fa ny vavanao ihany zao miteny hoe misy olona miara-dalana aminao. De lazainao fa miara-dalana aminao fotsiny izy nefa mifetsika reo ary efa mitory zavatra hafa. Miara-dalana izay fa tsisy ninina mihitsy ny aminay ka mpinamana fotsiny izay. Ay moa zany mpinamana amin'izao efa mifampitatana foana eny an-dalana de rehefa miampita arabe de tsy mifanao loatra ariana fa fampisakambina. Ka ohatran'ireny olona mpianadahy reniko. Iany hoa e. Lasa efa anadahanareo daholo ary zao lehilahy rehetrarehetra eny an-dalana izao e. Ie, anadao amin'ny tompo e. Zary Kalina aza ampiasoninao lava eto a. Tsy te hikasy tanànanao de aleoko miresaka tsotra fa raha ny fahatezerako aminao de mety ho hafahafa ihany a. Fa hikasy tanàna amiko ahoana kosa moa? Ka ahoana mihitsy koa moa ny anekeko hoe olona miaraka amiko zao nefa ery an-dalana ery olon-kafa indray no iarahany. Ka ianao tsinona tsy fahatikisana ny be debeko. Raha izao no izy ohatrany tsy ho raikitra ny atsika raha izaniko. Kalina, ka fitiavako anao mihitsy anie mahatonga sary-piaro aminao e. Nefa lazainao fa hoe za indray mitsongoloka ny fiainanao. Asa reo tapiaro-ambolenana ianao. Tsy raha tsinona vitako maika fa rehefa mpivady de mba ahoana? Ka zay tiana anie mahasary-piaro e. Lehibe an'izany asa reo tapiaronao zany fa aza ty amiko mihitsy izany ny ampiarina. Ay, eny ary fa andefitra aloha amin'ity indray mandeha ty e. Fa aza atao mandrotsony e. Zay ry Kalina. Mba zay ahay. Tena hitany toko izany izay Sirizabe niaraka omaly. Ary tena mitsikelo amin'ny fiainako mihitsy iny fa ahoana moa izany no ahitany anay? Mila maly ny ry Kalina manomboka eto. Sao do voditro eto mantsy.
Roviana ihany moa izany niteraka ianao ry zaza. Mbola misy roa volana re. Fa ahoana? Misy olana nga? Ka zany vao tendry asany amin'ny faritra indray. Dia izay ny antony anontaniako anao an'izay Roviana no noteraka. Zany ve? Dia ahoana zany? Ka izay mihitsy izao no mankarary ny andohakoko. Le asanareo koa aloha dia tena enjana mihitsiny. Aiza ve dia ianao foana voahiraka lavo izao fa dia tsy mba misy asolo anao mihitsiny. Dia ho sahirana rereto aho zany raha ohatra ka lasa ianao. Mbola afaka tapa-bolana anie za vao mandeha. Zany izy efa amin'ny tapa-bolana nefa ny aterahako mbola misy roa volana. Anafatra ny neny ihany aho zany ka. Afary mihitsy izy aloha hanampy anao eto e. Tsy hita moa fa noho ny asa dia voatery tsy maintsy mandeko. Zay le fitadiavany. Ny fitadiavana raha teo azaka maniraka. Dia aritra firiana indray raha hono zato izy e. Raha araka ny fandaminana aloha dia hoe 5 volana io. Ory mikady a. 5 volana be izao ve ny andaozanao anay mianaka? Mba eritrereto ihany ka. Tena tsararo mitsony. Ka inona ary ny azoko atao e? Zany mbola eo ambany fifehezan'ny lehibeako e. Rehefa miteny izy na rehefa maniraka dia tsy maintsy mandeha. Fa na izany azy lasa tafahoatra loatra. Teo aloha mba 2 volana 2 volana. Zao nefa ny vao maika mitatra 5 volana. Zany tsy efa hipetraka ny zazakely vao hiveriny ianao. Aza manary ery zaza. Ny findainy eo afaka ifampihetsoana foany. Ka tsy finday mivadiko fa ianao e. Ianao eto nilako ny ilaiko fa tsy ianao any alavitrany. Inona ary zany ny tianao atoko e? Hiala amin'ny asa zany dia tianao hitango lalitra atsika. Eny e, resinao aloha tamin'ity indray mitoraka ity. Fa zao kosa ry mikady a. Rehefa tafaverina vany ianao dia mitedava asa hafa. Tsy zaka ny saiko sady tsy vitako tsony zany misaraka aminao zany. Aiza ve dia amam-bolana maro vao iona zany. Indry, ao fa dia alamina izay. Tena vao tonga ry Kaliana. Mihetsika indrindra fa ohatran'ny bogosy izy zany a. Ary aleo aloha ataony neny. Bonjour ianao Ramsey a. Salama tompoko. Afaka manala fahanginana eto akaikinao a. Tsy maninona ka. Tsy misy olona mipetraka ny eo e. Misaotra betsaka ary e. Vao tonga nga ianao zany. Vao tonga mihitsy aho fa manao mission no tongavako eto. Ay kosa. Tsara zany e. Dia za zany afaka manampy anao raha azoko tsara. Afaka manampy amin'inona moa ianao ry mademoiselle raha tsy mahadiso. Kaliana aloha ny anarako e. Sady aza tao zany hoe mademoiselle zany koa e. Ay, fa ry mahafantatra ny Kaliana. Miakosa re mikajy a. Ay, fa ry mahafantatra ny mikajy zany. Tsara kosa ny anaranao zany a. Ianao zany mahay kajikajy be e. Aiza koa dia hoe mahay kajy e. Mba anarana fotsiny zany ka. Finona le afaka nampiany Kaliana? Ve toerana azo hivatanana, ohatra hoe restaurant, toerana fialamboly sy ny sisa e. Ay ve, zany tsy vahiny tsony eto e. Fandroany amin'izao azonina no mission teto. Ay, afaka ataonao manakoa raha ohatra ka efa hitanao daholo ny toerany. Enjana pisa ny vehivavy zany a. Zandray ranga ny tsariny zoro. Tsy fantany angafa efa manambady a. Tena tarana keva maro. Arina hoany mahalasa saina mikajy vetivety eo e. Sa le hoe za atao namana. Aza matahotra ianao fa zany olona tsotra be e. Sady tsy masika. Be fitiavana raha teo. Zany Kaliana fa nisy nalasa saina kely hafa fotsiny teo a. Dia asa zany ny toerana hivatananao ry mikajy. Fa ataonao inona moa e? Indray mikajy, tao lasa masika tamika teo. Ianao ny tsy polisy ka nadiady ny fiainako e. Aza manao ny moa ry mikajy a. Zao fahasorinanao zao a, mila fifaliana.
Mbola reraky ny dia ary Kaliana fa mialatsiny aminao aloha. Atoroy fotsiny ary ny trano ivatananao dia tonga any ahy e. Sady izany reraka izany zao mila atao masazy, mila manana rano androana. Vitako tsara daholo anie no mikarakaranao e. Misaotra ny amin'ny finiavana ary Kaliana fa tovolahy efa zatra mandeririny aty. Diso ianao. Ny tenin'Andriamanitra raha milaza hoe tsara androana ny raiko. Raha lavo izy misy mampiarina. Fa pozipoziny lavo nga zao fahitanao azo ka. Mikady fa maninona ary ianao e? Aleo aloha andiry Kaliana. Ianao vivo io fantatra dia ohatran'ireny rehefa mpinamana firitoandry iny tsika sy ianao. Ka izany eo aby fitiavana e. Tia olona mahay mifandray amin'ny olona tsara. Na zany azy azafady aloha no andehanana dia misoratra tamin'ny tafatafa sy ny dinika. Eny ary veloma mikady. Tsy natao foana marina ny anaranao. Veloma ianao ary. Dia arahako io fa izany tsotrasako eo. Izao kosa ve dia ho avotro. Sady le tokatrano tsy azo antenaina fa sary-piaro velona. Ohatran'ny tsy azo antenaina intsony amin'ny resaka vola. Tsy maintsy hitako ny tranonao ry mikady volana sahady nandana amin'ny mikady. Sahady efa tena memafesatra ny kiboko. Mama nefa efa tena osa dia osa ka tsy te azoka andeherana firy amin'ny raha atao tokatrano. Inona re fa olana amin'izao e. Mba manahoana ary izay mikady ihany. Mbola tsy afaka miantso azy zao fa mbola ora fiasana fa aleoko mba rahariva izy fo antsony. Ary aleo andamindamy mandrety etandrety dia miomana mandrakariva fa tsy fantatra izay fotoana andehananako. Sao dia ho teraka tamiko eto raha pitsona raha afaka pitsona dia efa fantatra aza ny dady aterahana. Lalina ny fiainana ka. Kaliana. Oay, Rita marina. Ahoana Rita? Tomody tsy mahita fa maika ho aiza. Ka variana kely fotsiny ahy e. Andeha ho aiza ndry izany? Ndeha hody ako, avy nitady vola fa tsy nahita e. Fa tsy nahita ahoana indray e. Fa inona ny tena asan-Rita iny hoe tsy nahita vola e? Ataoko daholo na salamban'olona na matsaka na inona e. Tsy mifidy. Indray? Dia tovavy ohatr'izao ve ndry dia izany no asa tadiavindry? Aleo fa ampidiriko miasa e. Sady inona fotsiny no mampifankatia antsika roa? Zany, misaotra Rita. Nefa le miasa ny tena tsy tiako koa e. Fa tsy tiana ahoana e? Fa ngatsy hoe hitady vola indray? Mitady vola fa le miasa mihitsy tsy tiako e. Voafefe be mantsiny. Raha misy zavatra andehananao dia tsy maintsy erana daholo ny zavatra rehetra. Ka izany kosa nge ny lalana ny orinasa e? Zao Rita. Raha mahita asa ianao ohatra le mivaribatra dia vola omena dia akako tombony e. Inona raha ny varotra tianao atao e? Izany koa zao mety. Ohatra hoe maka entana ny Antananarivo dia varotana aty e. Mila fond misimisy Zany. Tsara aloha izany hevitra indray izany e. Ao fa hodiniako eo dia ho ampiako indry e. Olo tiako ve moa ho ariako? Misaotra Rita malala. Tiako ne no ty e. Mahakarakara mihitsy. Andao aloha mba eto misotro lasopy kely fa tena naona be Hay, tsy maninona ka. Andao zatsy izy. Io indray hoe le olona miaraka amin'ny Kaliana. Tena tsy mandeha tsara nga masoko fa tia mihitsy le bany tamin'iny e. Zao Kaliana dia mbola sa mandainga hainy hoe tsisy olona miaraka amin'izany. Inona amin'izao nefa izy dia lasainy fazandray mamorona. Tena vehivavy ratsy fitondrantena mihitsy raha nga le Kaliana. Fa dia inona loatra ary nasarika tamin'izy iny e.
Sa ve izany tokoa ilay atao hoe ty jamba amin'ny fitiavana loatra mantsy ka ary hitako rangana hevitra aleo alaiko sary dia amin'izay manana porofo tsara zaho tratrako tsara mihitsy nareo androany e ho aizy ireo nefa izao ianao tsy afaka mandatsony fa tia porofo tsy azo bava. Alo, efa ela be ve rangany olona miantso izay vao mba raisinareo? Azafady rehefa tsy hitako a. Tsy hita sa mody tsy jerena mihitsy? Tena tsy hitako rehefa ianao koa izany. Fa izy ianao io zao ary? Aty an-trano ako. Mandainga. Izay indray toko izay. Fa inona moa tokony andaingako aminao? Ka ohatrany hoe vao teo ianao ny hitako. Taiza indray zao izany? Ianao ty izany dia tsy mety mihitsy raha tsy manendrikendrika ohatr'izany foana. Tsy hoe izany manendrikendrika fa marina ny lazaiko ka. Efa miteny anao aza fa za aty an-trano. Kaliana fa izy izany miantso anao izany? Allo? Fa izy? Toa tsy miteny intsony? Zokony alazandry riza. Izy man tsy teny mihitsy raha vao taratara fodiana. Kaliana mbola tsy tapaka anie ilay appel le? Zay aloha fa rehefa aveo miantso anao ka. Tonga any an-tranonao any rehefa aveo e. Eny arako. Sady za mila mifanazava aminao tsara mihitsy. Misy zavatra tsy azoko a. Teo ianao ny teny hoe aty an-trano. Tsika ary izao ato amin'ny restaurant misakafo. Eny e. Tena tsy adidiko tsony rehefa efa mihodina be koa ny saiko a. So mba misy zavatra fenonao ary Kaliana. Fa za koa raha vinana nanomboka nanafina zavatra taminao e. Raha le resaka reko tamin'ny finday teo toa hafahafa. Ny andriza koa izany. Tsy ny hanina no hanina fa azany zavatra tsisy dikan'izany mampiasa sainanao eo. Fa tena zokinareo mihitsy izany le niantso teo. Eno efa hoe zokinay. Entotra be izany a. Raha tratrany eto tsika mety finoana eo ianao. Za mantsy mbola tsy tany niaraka tamin'ny olona mihitsy. Zany? Za zao nefa manana nabavy fa tsy fiheziko be ohatr'izany izy. Zany e, sambatra be izany ny anabavinao. Alefa madama fa sepitra ny zazakely a. Inona ary tataonao ty? Amin'ny olona ve ianao e? Reraka be ara zazy a. Alao aloha za mahakaina kely. Ay ianao, tsisy mahakaina izany. Ay ianao, manao respiration tsara. Alefa. Sao dia mba tsy ho latsako ary ty razazy a. Tena reraka be ny eo aza e. Vita ny vehivavy rehetra ko tsy ho vitanao. Angana. Alao aloha akaina kely fetifety fotsiny. Ka sepitra ho io zazy io. Sady efa io manangasanga io ny lohany. Angana ianao, manena mafy angana. Sitomoko ny sofiny rehefa mitranga ao. Zay iny ty sofikeliny. Zay aza manena tsony. Reraka be ara zazy. Zay de vita. Jerety izy mamy kely ery. Aloha izy loha atao eto de karakarana tsara e. La izy tao sa vavy razazy. Vavy kely e. Ay kosa. Saotra ny tompo izany. De arabaina fa tasifitasoa e. Zay de saika tsy hanena teo. Nefa jereo zazakely dongadonga ery. Mahafinaritra na de mijery azy ary. Averinao fa moramora koa nga ny atao sezarianina. Ny vola lany ianao mijaly. Tokony karakarana ny zazakely lany fotsiny vola. Ary iza mpanaraka anao. Ao avelany ao re izy razazy a. Iza manaraka anao ao? Ny reniko tompoko no ao.
Andraso fa atsoina ary izy hoentina any amin'ny efitrano amin'izay ianao. Ay, misaotra betsaka raha sazy a. Tsy hisy isorana fa izay tokony nataoko ihany no nataoko e. Ary makaina amin'izay ary hiantso ny mpanaraka anao aloha. Tsy navelany ty Kaliny ty raha tsy tafaraka taminy. Mianarana rangano vehivavy a. Zako tsy natohatra amin'ny fakapanahy. Mikady, fa iny no ty mahalasa saina. Zany efa eto anilanao e. Reraky ny asa ry Kalina. Ny anao koa isaka ny rehefa miresaka tsika dia reraky ny asa foana. Andao dia hiala voly aloha fa tsy. Mbola biasa be ary Kalina. Eny ary raha izay ny tianao e. Ina aloka tsaratsara ny vavanao raha fa ho karakaraiko e. Izay ataonao ry dia mety daholo. Misy zavatra mahazo anao mihitsy fa aiza ve rangahy dia valy teny boraingina be foana no namalianao a. Tsy maninona rery Kalina. Ataovy rondrono raha izay ary ny tianao e. Ndia hitsotsotra kely aloha fa aza dalaina. Eny ary e, hikarakara sakafo kely vetivety dia tamy ao aminao avy eo. Manino izany finday ako izany. Zaho sy tia miantso ty. Allo? 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 Mikajy? Ahoana zaza? Inona vaovaonao? Mba miantso aho fa ianao tsy miantso tsony. Fa inona ny mahavarinanao any? Tena sipitry ny asa ary sia. Zay ny tena tsy nafahako ny antso anao mihitsy. Dia tsy fantatro akory ve hoe efa fotoana terahako izao. Nga efa teraka ianao ka? Ie, ny adirery mihitsy ny ianao tsy teo anilako. Ay, ka nanahoana izy tao nahazo lahy kely tsy sa vavy? Vavy kely rea. Ay, tsara kosa izany. Hoe, tanteraka amin'ny fandriako zaza. Ka ataontsika izy ary ny anarany. Nga montsy efa napetrako atao hoe raha vavy dia Vaniela, raha lahy dia Michela. Tonga soa ny Vaniela kely tsika ary. Ary mba mody amin'izay moa fa malahelo izay mianaka e. Amin'izao aloha mbola tena tsy afaka mody mihitsy a. Mbola somary betsabetsaka ny asa. Andray, dia tsy raharahinao mihitsy izany izay mianaka raha izany. Tsy hoe tsy raharahiana mihitsy fa le asa mihitsy ny tsy mamela mihitsika e. Manana droany ny mpiasa ary mikajy raha teraka soma tsara ny vadiny e. Sao dia verinao fa tsy fantatro ary izany. Eny e, marina anie izany teninao izany fa za ty amin'ny faritra e. Tsy lany eny an-dalana ve ny telo andro azoko raha ndeha hamonjy anareo any ahy. Tsy aloha ve miandry kely dia tonga ahako. Endray ary, miandry ianao hoe tsy izay sy Vaniela e. Zay fa dia mirary soa anao fa sao dia mbola hiasa. Mbola sahirana kely mihitsy aniny a. Zay fa dia mirary soa anareo mianaka ao izany e. Ok, veloma mikajy. Eny ary veloma. Mampamangy amin'ny zazakely tsika ao a. Iyo. Izary izany miresaka mikajy toy izany. Toa falifaly be ery izy. Ho anontaniako ve? Zoako raha teo zaniko. Izay ny mifankaty e. Ary iza ilay niantso anao teo ry mikajy? Fianakaviana Antananarivo iny e. Ay, toa faly be anao vao niantso izy. Ie, ka nahazo fahasoavana oniko. Ay, tsara kosa zaniko. Fa maninona ary moa izany mandany amin'ny Kaliny ity. Maninona raha tonga dia teneniko azy ny marina. Tonga dia otsoroko aminy hoe vadiko ilay niantso teo. Aleo aloha andeha amin'izao ihany ka. Efa tsy tia lalatsondry Kalina.
Efa nahita ny akanga tsara soratra marina moko. Ilay tsy fahatokisanao ary toka. Izay na tonga ny sitaka. Izany ve ny tena marina sa hoe efa misy vonina any dia saranao aza nisan'ireny adiady kely ireny tamintsika e? Aleo mihitsy ny fampirozantsika e. Eny arako. Ianao raha teo hitako fa efa tsy tamana tsony ka tsofina rano e. Afaka didy amin'ny fatana zany fa nandrosiko tetsin'ny rehatra. Samy manao ny fiainana. Afa-toza raha teo fa tafasaraka taminao. Dia efa loza mihitsy izany anatsoinao ah. Ka fizarana ve moa fa soavany? Ataoko tsy loza izany ho an'ny mpifankatia. Ndana mahazo fa za tsy hanosina. Izao nefa ny tadiory Kaliana. Vehivavy ianao. Mety hoe rehefa leoleo anao le olo tianao any dia arina ianao. Sady ny lehilahy zany kapay tsy hitafery. Tsy maty akazo tokan'izany raha mbola lehilahy. Ka sainy ao ny zavatra atao. Zany tsy midika hoe miverena amiko. Za kosa tsy mila tsy mitady anao tsony fa sodrano anao e. Tandremy amin'ny fa malama maina ny tany a. Ary tao manosina zato izy? Tsy hoe manosina fa zava-misy zany ka. Ary ho hitantsika eo ny toyany. Ny tany eo aboribory e. Sady ny tany raha teo ny tsy hanaovany ratsy mbola andehanana. Ndana hoe toany ny fandatsana sy ny fanozonanao fa tsy mandaitra aty amin'ny Kaliana izany e. Eny, za koa nefa ijanona e. Fa ny afatry farany dia hoe mirary soa e. Mahazo izay ariana dia mirary tokantrano sambatra. Eny e, ndana koa mandeha dia ny sisiny aleha e. Ilazako vao tsara be ianao. Vaovao inona izany ka? Bevoka. Bevoka? Bevoka an'iza? Bevoka anao ko bevoka an'iza ahoana? Aza miteniteny foana eo aloha ry Kaliana. Ka tsika anie mifankatia e. Tsy mba za zany a. Sady tsy ny fanarahana. Tao anaty fitiavana no nazahoana izany koa inona kosa ny valiteninao izany? Mety olo-kafa mihitsy ngamba nindray ny janako fa tsy zaka. Ataovy resaka matotra ry Kaliana. Mbola tsy manana eritreritra miteraka aminao a. Ka bevoka fotsiny aho e. Ianao ny rainy. Tady alan-draikitra zany. Tsy hoe mialan-draikitra fa nareo vehivavy tao eny tena tsy fantatra tsony ny tena marina. Ka ianao miaraka amiko e. Tsisy olona afa-tsy ianao dia ianao ry izany. Ary soa ny rahay e. Dray. Anao mission andehanako aty fa tsy hanambady anao koa ry Kaliana. Ka nanao mission azahoana zaza zanyko. Oka mihitsy aloha. Sady amin'ny herinandro no tapitra ny mission antoko aty. Adosoana daholo eny zao e. Ratsy ny sary zoro-taniko anao tsy nisy zao. Nararotanao ny fahatsorako sy ny fahalemeko. Tsy izany mikady a. Tena tianao tamin'ireny fotoandreny fa tsy misy hoe fanararotany. Vehivavy tsy mazavazava mihitsy ianao e. Oka tsy ho za mihitsy nataonao alaolanao an'io zanako kibonao io a. Tsy mahatoky azy zany ianao. Tsy mahatoky sakafo atrondro ny loka e. Antrery mikady. Zany ve mba fitiavanao a? Ary eo aloha no andehanako fa maika andeha asa e. Tsy mody eo andro any a. Sao dia anisa sakafo ahy eo. Sy mba fotsiny eo sakafonao. Dia lasa nandeha tokoa ilay mikady. Ary tena tsy azo anaovan-dratsy a. Fa tena tsy manaiky kosa aloha e. Iza ny rain-janako na dia betsaka raha ny olona niaraka tamiko. Tsy amelako eny raha tsy azoko. Raha mieritreritra ny andositra tsy mety hitako e. Indrindra moa hoe raha mbola eto Madagasikara. Tenareo mianaka e. Mikady fa tonga tsy nampilaza. Nanao surprise anareo mianaka ahy e. Ka nanao ahoana nareo mianaka tato? Hoe jeriko izany zanako izany. Ndro zato izy e. Mahafatifaty kely ery.
ary mitovy bianiko mihitsy. Tonga soa ianao re. Antoveriny entana aloha dia maka aina. Ianao koa moa tsy nampilaza hoe ho avy farambany teny dia nisaiko sakafo. Okizao fifaninana ahy. Tia ianareo mianaka. Anao moa izany fa moa zazakely mbola tsy mihinanako. Misaotra ary mikajy aho. Andray, izy daholo ve ireo? Aleo anaterana ary mama fa ireo ve ho lanintsika eto sy mba fotsiny eo ireo. Tsy maninona izany fa anatera izy fa izy raha tiako ny nampianao tito e. Ary taty aloha raisiko ny zazakely. Matorina izy. Tsy maninona na matory aho ka. Izay ela be tsy nahitako anareo izay hoe dia tsy handray azy ihany a. Iny ary. Tena tsy mahalala reraka marina ianao ka. Jerena izany hafalian'ilay mikajy mahita an'ilay zanany. Rariny ihany aloha raha ho faly izy. Sao kosa fianao nilozany amam-bolana firy-tany. Jerena ty hafaliana mitrotro an'ilay zanany. Mino fa ho tapitra amin'izay ny misiony dia mba hitsanina eto aminay mianaka amin'izay izy. Rita, aza tanao an'izany kosa e. Mpamitaka ianao ry Kaliana. Lozan'ny lehilahy tany izany ianao dia izany no tadiavinao ho fatorana amin'ity kibonao ity. Tsy hoe mamatotra anao fa ianao ny tena olona anisany mba tena nitokisako e. Nitokisana sa natao tohatra fiakarana? Vita amin'ny fiainanao tany dia izao ianao vao mahatsiaro ahy. Meteza ianao eo amin'ny terako ry Kaliana. Ndana miverina any amin'izay olona nabevokanao. Rita, ka isany efa tsy etsitsony efa lasa ny Antananarivo. Ka ndana tadiavana ny tranony. Rain-janakao ve dia avelanao andositra didy any fotsiny? Tsy tia handeha ho any Rita. Aleoko mitsahana eto anilanao. Fa za tsy handrainao koa e. Na nenenako ny fanampiana rehetra nataoko anao hatramin'izay. Aia nataonao tohatra fiakarana fotsiny, fakana vola. Ary lasa mandeha amin'izay fa tsy vehivavy mihena rana. Rita, aza tao an'izany e. Zany efa nanaiky ny fahadisoako e. Tsara be ilay manaiky ny hadisoanao fa za tsy afaka nandray anao e. Fiangaviana raha mba ataoko anao e. Mba ampio amin'ny tendray mitoraka ity. Mbola hitady fanampiana amiko indray. Ampy izay ho aho. Tsy mpamboly vola akory. Dia tsy mba afaka hiangaviako izany ianao na dia teo azy ireny fiarahantsika ireny. Efa kaiky teraka ny ahy e. Izao no ataoko anao a. Andana tadiavo ny rain-janakao. Fa aza za mihitsy ny azononao amin'izao. Tsy mihazona anao azy Rita. Fa mba fiangaviana mba ilaiko anao. Fa rehefa teraka soma tsara afaka misalaka sika e. Efa fantatro ny hoe tsy ianao ny rain'ity zazy ity e. Ay fantatrao zany. Dia nieritreritra ianao fa handray anao a. Ndany ianao mandeha. Tsy mila anao mijanona erintsony na ray minitra ary. Eny ary e. Andeha ary efa tsy maninona. Misaotra tamin'ny fanampianao. Tsy lafaka moty ka tsy afaka ny aninona. Tsaro fa tiako foana ianao Rita. Ento any amin'ny rain-janakao any ny fitiavanao ahy. Simba ny fiainako ity no ny adalako. Mba hanao ahoana ry rezao ny hafarako. Maditra e. Maditra. Vehivavy tsy mendrika. Reny olona atao hoe mivoakalina ireny no mitovy laharana amiko. Saingy ny afotsiny mody takina ty ambadika. Anarina ny fiainako e. Fa za kosa aloha tsy taizan'ity zazy ity izany e. Tsy hito mihitsy no ibahana ny fiainako eo. Miala tsiny aminao ary sombiny haiko fa omeko olona ianao. Dia inandray re izany ny zavatra ataoko e. Aleo rangalana indreto ambona entana reto dia maka entana farany mba hiatrehana fiterahana.
kely indray aloha izy mianaka. Rovolona fotsiny misy ankany dia miverina fa aza matahotra e. Efa manomboka makaleo ary mikasy tia mandeha lavanao tia. Nazako ary ny leo fa tsy fidiny. Fa tsy mba misy hevitra mihitsy ve zany eo amin'ny toeram-piasanareo ao e? Eny e, efa nampitaiko tamin'ny lehibe hoe hosolona na iova asa, kanefa mbola miandrina fanampahan-keviny. Otiniana mian-dalana ozy fa aza matahotra. Indray ary ngamo isy azonay mianaka atao fa dia tsy maintsy manaiky e. Ny ianao efa tongotra mbian-dakana, voatendry ny patron ka tsy misy azonao lavina. Aza tao an'izany kosa rehetra aza. Na zaza ny malalaon'ny zanakivavy io e. Izany efa niteny taminao ry mikajy hoe raha vita somatsara mission anao le teo aloha teo dia mba mitady zavatra fatao amin'izay ianao e. Eno efa nampitaiko tamin'ny lehibe reny etaeta-po a. Mino fa andray andraiky ity izy mahakasika an'izay. Eny ary tsofina rano ianao. Izay mianaka moa aiza fa eto mandrakariva miandry ianao e. Ny tompony omba sy tantana ny dianao mba ho tonga somatsara ny amin'ny toerana izay nanendreny lehibe anao. Misotra zaza, misotra betsaka fa hery lehibe ho azy zany. Andriamanitro, ahina reny tena lalana tsara e. Mba omeo vahaolana izay Jesosy dia ho fisarahan'ny elanela tany tahaka izao foana ve no iainan'ity tokantranonay ity e. Hitolomako ambavaka eo anatrehanao izao tompo. Ianao amin'ny asa sahaza ho amin'ny vadiko e. Tena tsy mety mihitsy maty izao na dia hoe asa fivelomana azy ilay izy. Tonga soa eto Antananarivo ary aleo aloha alanaingana izay tana tokony alaina dia terapeuta ihany dia hitodidoha iverana. Maharary nge zany kiboko izany e. Dia ho sanatria ve ka ho teraka? Mbola tsy fotoana kosa izao e. Aleo toezana antika. Tena vao maika mihamarary izany. Tena hafahafa mihitsy aka. Aloha hipetraka etsy amin'ny sisiny arabe etsy mihitsy. Oy, fa ino ny sandrano mandeha be izany? Tena ho teraka? Aiza ny misy hopitaly eto? Aiza ny misy dokotera? Onjeo olona hoentony amin'ny dokotera malaky efa ho teraka e. Tena maharary aho. Rahanao teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Afadoza. Afadoza? Tojo Rabesan-dratana no mikajy. Ny Lina Lalao Estera no Zahaza. Fitahina Fehizoro no Toky. Valerira Zanazatovo no Kalina. Tsinjo Mampionina no Rija. Iary Lalan'i Kristy no Pampivelona. Mbola hitoy.